voalohany indrindra aloha zany a dia ny orinasanay izay antsoina hoe Spice and Aroma dia mamokatra zavatra zany hoe misy tsiro toy ny sakamalaho zany a, toy ny jirofokely zany a, sy hanitra sy karazana izay vita eto Madagasikara daholo. Ny tena tanjon'ny orinasanay zany a dia ny hoe mampiakatra fanomezan-danja ana vokatra anankiray. Zay zany no tena antony satria raha ohatra zao mijery zao tsika ny ohatra hoe sakamalaho dia ahitana karazana efatra zany ny vokatra azo amin'ny sakamalaho zany. Sakamalaho vovony a, sakamalaho sirop a, zay io moa zao zavatra anankiray a hoe manome hery sy tanjaka izy nefa sady fanaovana sakafo koa. Dia anankiray koa zao a dia ohatra hoe sakamalaho amainina. Dia ohatra koa zao ny voatavo zao a, dia voatavo zao dia atao confiture zany. Zany hoe matetika ny olona dia hoe atao laoka ihany ilay izy fa mba ezana zany mba miova amin'ny fanao isan'andro zany dia mba hoe manao confiture. Raha atao dessert zao ilay izy a dia asiana confiture, asiana yaourt kely izy dia ohatran'izay. Afaka iodina ho lasa fanafody koa ve ny vokatra ataonareo? Atao fanafody angamba tsy dia tena hoe atao fanafody fa hoe fanampin-tsakafo satria ny voankazo rehetrarehetra zany a dia mitondra fanampin-tsakafo daholo zany e. Ary mahatsara an'ilay zavatra maina zany a dia mandavataona zany mihinana foana. Ny tena tombontsoa antsika anie zany a ohatra hoe tsika mbola manana an'ilay voankazo lena zany fa rehefa tapitra le fotoana iny zany a dia ohatra hoe mijanona hatreo ny fihinanana an'iny zavatra iny dia zay zany miezana hoe mitohy foana le izy a mba mihinana anazy. Ny sakamalaho angambany a dia ny karazana tsiro toy ny sakamalaho sy ny mitovy aminazy zany a dia ohatra hoe karazana manome hery sy tanjaka foana izy. Dia fa ankoatran'izay zany izy a dia mihodikohaka na gripa manampy zany amin'izay lafin'izay izy. Amin'ny ankapobeny mbola tsy fantatry ny sarababem-bahoaka ilay fisiana vokatra maina, ahoana ny ezaka ataonareo manoloana an'izay? Zany hoe mandeha tsikelikely aloha zany, mandeha tsikelikely aloha zany ilay izy hatreto zany e. Satria mbola tsy tena fantatry ny olona mihitsiny fa ny ataonay zany a dia ezahana ilay izy a hoe atao araky ny fahefa-midiny io, zany hoe mandeha hatrany amin'ny grama kely indrindra mba ahafahan'ny olona manjifa anazy. Aiza mety ahitana azy ity ary amin'izao? Ny ahitana anazy zany a dia zay aloha mbola tsy manana na manokana fa zany hoe miara-miasa amina maromaro zany, botika maromaro, fivarotana maromaro zany a toy ny restaurant tokoteny zao miara-miasa aminay a, ferme aina miara-miasa aminay a, dia en box 20 ery amin'ny Senam.